Alléluia. De fiadanana tompony ao amintsika tsirairay avy ary havana malala de miaraba antsika rehetrarehetra zay tratrantsy eto indray amin'ity androany ity de ny fiadanana tompony ao amintsika tsirairay avy tonga indray ny fotoana zay rahanao am'izao fandarana zao de fandarana vavaka fiembenana zay rahanao fandarana andramoka izao ny groupe zay maresy ny groupe vavaka fiembenana indrindra ny groupe zay maresy zay miaraka amin'ny vady manontosana zao fandarana zao foana isan'andro isan'andro de fiadanana tompony ao amintsika rehetrarehetra voalohany indrindra aloha tonga de ataoko de rabanareo zay tafiditra aloha manjary lasa le izy de vetivety kely de tsy hita tsony tany tompo manokana ranavavy Marie-Jo ianao niditra voalohany teto tahiny Jesosy ianao Eliana Miariniana Miariniana ny anabaviana Erika Raka de ao ihany koa ry Aimé Manambotso Maoly Fleur Angela Io Mami Aimé Manambotso Razana Monika Olgaran'Orso Iadjaska Patitsy Berthe Sava Côté Camaradin'i Jesosy Rolie Anis Rantanira Marie Charline Erika Jaotina Tafitaso Sandola Jonathan Yama Felanarakoto Sandra Lalaina Andonina Suzella I Geneviève Ralay Mihoatra Verraso Alléluia Nambintso ao koa Erika Jaotina Tsiry Amboaramiel tonga soa daholo Itody Raolso Sandra Lalaina efa niteneko teo Verselina ao ihany koa ry Faliray Ritovo tahiny Jesosy Berthe Sava Angelin Jean Henriette Rasso Sendra Betsy Felanarakoto Jonathan tahiny tompontsika rehetrarehetra maretatra amin'ny farany za mieritreritra hoe tena fahasoavan'Andriamanitra mihitsy mbola afahantsika mihoneto amin'ity androany ity koa de andaontsika ame voninahitra an'Andriamanitra isan'andro raha androany vao tonga eto de tsara fantatrao fa tsy kisendrasendra na tonga avy fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary za matoky sy mino androany fa isy herin'Andriamanitra tena hotsapanao Alléluia Henriette Rasso efa tafiditra ianao ohatry ny efa hitako teo Henriette Rasso nanontany izy hoe nga tsy sisy ny fandarana misy efa ty Henriette Rasso teo vitandreo teo misy anaranao Henriette Rasso Alléluia efa ao izy raha tsy diso efa niteneko teo zay anaran'izay tahiny tompo de tonga soa Tery Ralibenja Vero Rasso Marie-Jo Malala Célestine tonga soa daholo isika tsirairay avy de matoky fa ahery ianao Alléluia adiny sasany eo ny raha atsika eto de maharetatra amin'ny farany ieno hiritsika ieno vavatsika ieno toritentsika androany de nanavavitsika Angela io no hitondratsika ny vavaka fanomboana androany Alléluia efa ao anabavy Henriette Rasso tahiny tompo ianao de androany niaraka amintsika androany hitondra ny vavaka fanomboana de nanavavitsika Angela avy any Chine de aorianan'izay de nitondra ny ten'Andriamanitra eto raha nabavitsika Cotré avy eto Frantsa ary ny vavaka fanamaranana de ho an'ny firenena de raha nabavitsika Rolia avy any Allemagne tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra andao ary menao zahatrehetra andao vavatsika ho an'ny fandarana de avetsika mihoneto any tahiny tompo ary raha nabavy Angela anao ny fitenenana Alléluia Dahary ho ampandrosoantsika izy amin'izao fotoana izao. Tahiny tompo pasteur tahiny tompo koa tsika rehetra hiara-vavaka ary tsika anomboana izao fotoana izao mankasitraka anao izahay tompo ray malalo mbola tonga soma tsara amin'izao fandaharana izao indray misaotra tompo no ny fintantananao anay tsirairay avy misaotra ny amin'nandaminana amin'ny programanay Jesosy ka nahatonga anay eto amin'izao anio izao indray apetraka fenao ampelantananao ary tompo izay rehetra ataonay eto anio ta io ny connexionnay ireo mpanompo izay tondra ny teninao sy ampianatra anay momba n'izany teninao izany tompo ray malalo fantatray fa ny teninao dia sakafo ny fanahinay
ka raha tsy miaina zany teny zany zahay Jesosy a dia tsy ho voky ny fanahinay. Ankinina aminao tanteraka ary izay rehetra ataonay eto anio tompo malala ô. Ta io ny connexion izay ifandraisanay Jesosy a, mba tsy ho voahelingelina n'ilay satana ratsy zany fa andeha soamantsara fanaraka amin'ny sitraponao. Ireo namanay sy ireo havanay izay mbola tarahika any an-dalana any koa Jesosy a, dia ampio izy ireny a, tonga soamantsara hiaraka aminay amin'ity fandaharana anio ity. Petraka ifehinao aminao ary Jesosy a, nitohy amin'ny fiainanay rehetra tompo, ianao ny malala momba nay tsirairay avy, tsisy miafina aminao izany. Matoky anao izahay satria ninina momba nay Jesosy a, dia aminao foana no hitaraina anay an'izany, na tsara na ratsy miseho amin'ny fiainanay Jesosy a, dia kininay tanteraka aminao izany. Ianao ilay Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra. Tompo malalo, ampaherezy izahay tsirairay avy a amin'izao lalam-piainana misy anay izao. Ingane tsy ho kivy na ho reraka izahay ninina miseho Jesosy a, ninina miantra aminay, dia ilay tananao mahery nefa miaro anay tsirairay avy ary miasa mahery any anatinay a, ka ahafahanay manana ilay hery avy aminao, matanjaka sy feno fiarovana tanteraka. Raha misy zavatra tsy voateny vavako nefa fantatrao mahasoa anay zany Jesosy a, kininay tanteraka aminao izany. Amin'ny alalanao no riana sy angatahana vavaka izany. Misaotra tompo malalo. Amen. Alleluia. Soratsika n'Andriamanitra. Mankasitraka ny ranam-bavitsika tamin'ny tenin'Andriamanitra, tamin'ny vavaka izay nasandratra tamin'ny ty androany ity, ny anjara didy izay nataony. Misaotra betsaka ranam-bavy Angela, dia fiadanany tompony ho aminao sy ny ankonanao, ary mampamangy amin'ny fianakavianao manontolo ihany koa izay isika tsirairay avy. Dia izay ary no ela fa dia fiadanany tompony ho amintsika tsirairay avy mbola mety misy tsy voarabako ato nefa voaniditra dia tahin'Andriamanitra. Misaotra betsaka ranam-bavy Angela tamin'izay tenina vavaka izay nataontsika izay. Ry ranam-bavy Manambotsoa, Andoandry, Malala Célestine izay mbola tsy voarabako, Fleur tahin' Jesosy tonga soa daholo, Tina Rakoto Arzaka tonga soa daholo, Fintso, ao ihany koa ry Verorasoa, Berthe Sava, Franck Maro, alleluia, ary vitako teto Franck dia tahin'ny tompo tonga soa. Ao ihany koa ny Kadaka Marie Sesena, ao ihany koa izahako ara-penatolo Elisa Tsiala, dia ho tahin'Andriamanitra ohatrikaran'olo soa isika tsirairay avy. Izay ary no ela fa andoroantsika ary hieno hira tolotratsika fifaliana ity hira anakiray ity, ka ao aorian'ny tily ity tsika, ao anatin'ny tily ity tsika no aka baiboly, aka toerana tsara fa hieno tenin'Andriamanitra isika. Andao raha mety aminao dia andao tsika no antira mahafinaritra be ty androany hoe ilaiko ianao halleluia. Meno finaritra ary dia ao tsika hieno tenin'Andriamanitra ao aorianan'ity hira ity. Meno finaritra ary. Tahin' Jesosy tsika rehetra. Fotoany iray napitrakay, raha vao nandreo mihazakazaky, saingy kely aoka tsy mahatazana, fa tery ny lalana asangara maiakatra ambony, ianikazona roa mitambohiro, mba ahitanao ahita akoanao. Fotoany iray napitrakay, raha vao nandreo mihazakazaky, saingy kely aoka tsy mahatazana, fa tery ny lalana asangara maiakatra ambony,
yanikazonarony tamboiro mba ahitanao ahita akoanao Alléluia. ilaikanao 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 Jesosy io ilaikanao 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 Jesosy io ilaikanao nitrakanao kanaitai hai hitanao ao midobodoboka mafiny foko zay fotoany zay tsy ho adinoky midina hoianao fa androso any ao ho ao antokatranonao tondra famonjena izao anio izao yanikazonarony tamoiron mba ahitanao ahita akoanao ilaikanao 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 Jesosy io ilaikanao 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 Jesosy io ilaikanao nitrakanao kanaitai hai hitanao ao nidobodoboka mafiny foko zay fotoany zay tsy ho adinoky midina hoianao fa androso any ao ho ao antokatranonao tondra famonjena izao anio izao nitrakanao kanaitai hai hitanao ao nidobodoboka mafiny foko zay fotoany zay tsy ho adinoky midina hoianao fa androso any ao ho ao antokatranonao tondra famonjena izao anio izao ilaikanao ilaikanao Jesosy io ilaikanao ilaikanao Jesosy io ilaikanao sika rehetra iarilaza hoe amarao ao mifateny ilainao ny am'izay zavatra mety ilainao dia hoeto am' Jesosy hoe ilaikanao nizaniza mila famonjena amin'ny fiainanao rehetra antsoa ihany hoe ilaikanao Jesosy io ilaikanao. Alléluia. Anisan'ny raha mahafinaritra izy iny a milaza amintsika hoe milaza amin'ny Jesosy sika ilaikanao za mahafinaritra anay ny riny satria le mahita ny Zakaiosy kely le ohatry ny miedinedina kely le ohatry ny mba miaraka amin'ny Jesosy izy de tena tsy rahantsony ny olona mason'ny olona sy ny vavan'ny olona sy ny esoeson'ny olona zany tsy rarahintsony zany efa nahazo an'i Jesosy izy. Alléluia. De zay ny antsika Jesosy azotsika ny zava-dehibe fa ny serasera anao mandalo fanenjehana na zavatra ohatry zany tsy olana mihitsy zany lalàna ny fiainana zany.
ary ianao rehefa manapa-kevitra hivavaka hiditra lalilala kokoa ny fivavahana de tonga de mimanalo ianao fa hiditra lavindalina kokoa ny fanenjehana anao ka de miteny anao mampairy anao patahin'Andriamanitra ny ianao a tsy raha tsy voenjika ary ianao no mila mieritreritra hoe ahoana ary zaty fa raha enjehana ianao nefa noho ny fahamarinana de sambatra ianao a hoy ny tenin'Andriamanitra. Halleloia. Zay no ela hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika mianavavitsika moa de mahafinaritra fa hidieny toriteny mirehitra indray tsika androany miaraka mianavavitsika Cotteret avy eto Frantsa ka tonga de mpandrosotsika ary izy ary tonga de nampandrosotsika izy ino efa narabaiko daholo nareo Monisy Razafy Malala tahiny tompo Verasoa efa narabaiko teo Nambinitsoa efa narabaiko efa narabaiko teo daholo nareo ndao ary tonga de hitra amin'ny fahombiazana fitahina koatra hitako tao ambony tao tahiny Jesosy Noely Fanto Riri Dinar John tonga soa daholo Cotteret Camaradin'i Jesosy izy ihany koa nitoriteny eto androany ndao ary de meno finaritra ary tsika de afaka aoriana toriteny dia hiditra eto amirapiratra ny tenin'Andriamanitra ndao ary meno finaritra ary tsika tsirairay avy amen. Nambavy Cotteret anao ny fitenenana. Lasoary lasa ary tsika raha nambavy Cotteret hitoriteny. Mialatsiny kely mialatsiny kely fa misy zavatra tsy mety kely azafady. Mialatsiny kely vetivety izy mianakavy fa misy tsy mety kely alamina kely azafady. Tahiny tompo ary menanao am'izay fitenenana ranabavy Cotteret. Lalao amin'ny tompo mbola faly miarahaba ny pastera mivady sika rehetra zay tafavoreto amin'izao fotoana izao. Asanitra antsika ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ary fiadanana ho antsika tsirairay. Raisintsika ny baibolintsika sokafintsika ao amin'ny Genesis 7:1-20 ka hatramin'ny 7:20. Genesis 7:1-20 ka hatramin'ny 7:20 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia maty ny nofo rehetra izay mihetsiketsiky tambonin'ny tany, dia ny vorona sy ny biby fiomby sy ny biby dia sy ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany, ary ny olona rehetra izay rehetra manam-pofomena tao am-bavorona avy tamin'izay rehetra teo amin'ny tany mena dia maty avokoa. Ary naringana ny zavatra velona rehetra izay tambonin'ny tany, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny zava-mandady na mihetsiketsiky, ary ny voromanidina dia ringana tsy ho amin'ny tany zany. Ary noasy izay miara-nitoetra taminy tao anatin'ny samby fiara ihany no sisa velona. Amen. Ny soramandry noasy ny safidrano. Teto moa ary ava malala ao amin'ny tompo sy misy zay olona donc tsy mahafantatra ny aminoara ny olona mahalala tenin'Andriamanitra, mahalala ny fisian'ilay Andriamanitra sy Jesosy Kristy zany. Noa zany lehilahy nandeha mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra. Tena nitazona ilay fahamarinana izy ary nitazona ilay fahitsina. Tao anatin'ny 100 taona zany voalazan'ny tenin'Andriamanitra Noa
nanamboatra le samby fiara satria Andriamanitra zany efa niteny tamin'noa fa ho avy le safidrano tsy maintsy haringa koa ny zava-mananaina rehetra zany tenenin'Andriamanitra satria efa miharatsy ny tany efa be loatra zany le faharatsiana ataon'ny zanak'olombelona dia tao anatin'ny 100 taona mihitsy zany Noa nanao le samby fiara tsy mba kivy zany lehilahy zany tao anatin'izany 100 taona zany nanaovany le samby fiara dia vita soamantsara dia tonga le safidrano nandringana ny zanak'olombelona tam'izany andro zany mbola tsy dia maro tahaka amin'izao fotoana zao ny olombelona miaina teo ambony tany zany mbola vitsy nohony amin'izao fotoana zao nefa moa amin'izao fotoana zao ratsy ohatra ny nataony olona tamin'ny andron'ny Noa no ataony zanak'olombelona amin'izao fotoana zao satria efa ara-teknôlôjia ny zava-drehetra efa mieritreritra zany zanak'olombelona eto ambony tany hampitovy lahatra amin'ilay Andriamanitra vondrindra zany no tian'izy ireo hitakarina ny fahalalan'ilay Andriamanitra nefa Andriamanitra zany nanao ny lanitra sy ny tany nanao ny tanomena tsy misy olombelona mahatakatra ny fahalalana zay ananan'Andriamanitra dia lasa fitaovana hentiny devoly le olombelona zany satria le losfera manome tolotsaina hanakitra le fahalalana le Andriamanitra nefa moa amin'izao fotoana zao tonga ny farany satria tetikady ny Satana amin'izao vaninandro iainantsika zao dia handrerika fonitsika zanak'olombelona hanapotika fiainantsika zanak'olombelona zay mitetika adindry zareo dia eto zany Andriamanitra dia tonga mahandringana izao tontolo zao isika rehetra na n'olona mivavaka na olona tsy mivavaka tena efa be dia be ny olona miteny amiko olona tsy mba mandeha am-piangonana miteny hoe ho avy ny farany dia ampahafantariko izy ireo ny fisian'izany Andriamanitra zany ny asan'izany Andriamanitra zany teneniko amin'ilay olona nefa moa ohatrany hoe miandry le fahatongavany foana dia ohatr'izay foana ohatrany sady kivy izy no tsy mandray Andriamanitra zany dia isika zany olona efa nifidin'Andriamanitra zany isika matoa isika nampahalalany le ny zava-misy sy ny zava-marina ao anatin'ny Baiboly dia isika zany le fanandray zany Andriamanitra tompo sy mpamonjy ao anatintsika hitsangana foana atsika amin'ilay fitazonantsika le Andriamanitra zany amin'ny ankapobeny aloha dia hatreto dia efa mivoaka ny famantarana amin'ilay olona manin'Andriamanitra zay tompony manin'Andriamanitra velona satria vahan'Andriamanitra amin'ny olona meloka isika zanak'Andriamanitra isika zany mahatsapa le fitiavan'i Jesosy Kristy isika satria avan'Andriamanitra isika tsy mba mahakasika atsika le manana zany Andriamanitra tena Andriamanitra miasa io arety mandringana io tsy maintsy mandresy foana atsika le momba asika zany mahery lavitra momba ry zareo tsy matahotra an'Andriamanitra le losfera tompon'izy ireo ambany fahefana mihoatra n'ilay anjelin'ny lanitra zay miaro atsika isanandro io anjelin'ny lanitra io no miandry anao matoa anao tsy azon'izany arety mandringana zany ary io fanahy masina ao anatintsika io ino hafantarina fa ao anatinao le tomboka se mitsangana eo anatrihanao le anjelin'ny lanitra miaro anao isanandro fa hitan'io Andriamanitra io fahamasinantena nananao io ao anatinao le
fahamasinantena le herin'ny fanahy masina sy ny anjelin'ny lanitra dia miara-miasa izy ireo ao anatintsika zany fanahy masina ary io fanahy masina ao anatintsika io dia ny solony rany zanak'ondry dia ny rany Jesosy Kristy zany. Isika amin'izao fotoana izao efa tahaka tamin'ny fotoana nanjakany niasany Mosesy tao Egypta zany satria le loza fahafolo dia nandringana n'Andriamanitra ny lahy matory rehetra tao Egypta. Nefa nanany rany Jesosy Kristy, nanana le solony rany Jesosy Kristy dia ny rany zanak'ondry teo amin'ny tolanam-baravarany zanak'Israely dia niavaka ny taranaka Israely zany. Tena niavaka ry zareo, nanana le Andriamanitra tao anaty, nanan'Andriamanitra niaro dia ny rany Jesosy Kristy zany, niaro reo zanak'Israely voalaza ny tenin'Andriamanitra, tena tsy nahakasika ry zareo ny loza fahafolo. Dia eto zany isika efa tandindo ny loza fahafolo zany le fotoana iainantsika amin'izao fotoana izao. Efa magnavaka zany le Andriamanitra tompontsika amin'ireo zay tsy manan'Andriamanitra miaro azy. Arovany isika nohony fananantsika le anjelin'ny lanitra, fananantsika le fahamasinantena, fananantsika le rany Jesosy Kristy zany. Dia tetika adiny fahavalontsika amin'izao efa tsy mahatakatra zay fisainana hentin'Andriamanitra eo anatrehantsika. Isika le finandray le fahamasinantena rany Jesosy Kristy dia zany tomboka se lehibe ao anatintsika. Tazomo tambatambazo io tomboka se mba hitoetra aminao maharitra ary ho mandrak'izay. Ohatra ianao hanalavitra ny fahotana, hanalavitra ny faharatsiana, satria raha ao anatinao le faharatsiana, ao anatinao le fahalotona dia tsy mipetraka ao anatinao io fanahy masina io. Ohatra ianao hay hanambitamby zany mba hitoetra ao anatinao izy. Ianao ataovy tsara fanolorany tena efa matetika foana za rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra dia revelation azoko le ava-malala dia ny fanamasinantena, fitsanganana amin'ny fahamarinana dia ny fahamasinana. Zay foana mitamberina atao anatiko dia tsy maintsy teneniko eto. Ohatra samby handray le teny zay henitsika amin'ilay fampitombona ny finoana ao anatintsika zany. Mitsangana, manamasina tena, manaova fanoloran-tena feno isanandro dia ao anatinao zay lay tomboka sen'Andriamanitra zany. Dia raha ianao mbola tsy manana zany fahamasinana zany, aza mitoetra amin'ny faharatsiana havako aby. Tadiavo le fahamasinana mba hitoetra ao anatinao. Zany le atao hoe olona manana tomboka se zany. Raha mbola ianao tsy manana le fahamasinana, raha ianao efa manolo tena nefa ao anatinao mbola tsy tsy madio tsara, mbola misy lolom-po fitika ao anatinao, fitiavan-tena, fakapanahy maro isan-karazany, dia tsy fanahy masina mihitsy mitoetra ao anatinao, fanahy mamitika zany. Ohatra ianao tsy voafitika ny fanahy mamitaka dia tadiavo manahona zahoako lay fahamasinana, manahoana no hatsapanao fa masina ianao, masina ny anatinao, masina hatraty ivelany. Tsy misy olona mahafantatra le fahamasinana ao anatinao raha tsy ianao rery ihany. Ianao rery ihany tompony tenanao mahafantatra izany, fa ny olona aty ivelany no mitsinjo, mijery hoe manao fitafiana motina rianina zay ny fantatr'olona aty ivelany hoe masina aty ivelany zany. Ary ilaina mihitsy ny fahamasinana ao anatintsika sy aty ivelany. Zany no mahazanik'Andriamanitra, zany ny olona mitoetra amin'ny fahamasinana. Azo voarebirebi izao tontolo izao, azo voarebirebi ny fanahy tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Fa ohatra ianao handiny tena
mba tena hiverina amin'Andriamanitra zany, tena hiverina amin'ilay fahamasinantena ianao fa mandra-pahavian'i Jesosy Kristy ny amin'ny rahony lanitra. Ary tsy akasika ianao io arety mandringana io, satria ilay fanahy momba antsika mahery loatra, ambanin'ilay fanahin'Andriamanitra io heriny maizina mitondra fahindringanana, fahoriana. Zao ny afantarana fa ny olona manana Andriamanitra velona io amin'ny fiaina, satria miavaka foana ianao anatin'izany. Amen. Isika tena hijoro tsara amin'ilay fanarahantsika ny sitrapon'Andriamanitra zany. Ianao hazoto anao hifona eo anatrehan'Andriamanitra indraindray, na ny fiteninao na ny fijeriny masonao tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Tazomy foana ilay fahamasinantena, tazomy mandrakariva zany ny fahamasinantena zany, fa ho hitanao fa aminao tokoa zany ilay fiarovana lehibe avy amin'Andriamanitra zany. Raha ianao mbola tsy manana ilay Andriamanitra, ianao mbola tsy mitoetra ny fahamasinantena, androany mandraisa fanapahan-kevitra ianao mba hankatò ilay tenin'i Jesosy Kristy, dia ho hitanao fa hiasa aminao ilay fiarovana. Tsy akasika ianao io arety mandringana, fahoriana zay entiny devoly, faharovan'Andriamanitra ianao. Ary amin'izao fotoana izao ry hava malala, fantatra antsika tsara ilay voalazan'ny Baiboly, efa tanteraka ny zava-drehetra, tanteraka zay voalaza ao amin'ny Apokalipsy, aza malaka ny mariky ilay bibidia, aza malaka ilay famantarany devoly. Esory manalavitra ianao zany, tena ataovy ny hevitra ilifasanao an'izany devoly zany marika bibidia zany, fa zany dia tsy afaka kosehina, tsy afaka sasagna, ary mety ny rano Jesosy Kristy aza tsy hamela antsika, satria efa andro farany zao, afa tsy andro ny famelan-keloka loatra, fa andro ny fanamasinantena ho an'izay mahay mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Mitsangana ataova fomba hitanao Jesosy Kristy sanandro hiasa eo amin'ny fiainanao, io rano Jesosy Kristy ny protège antsika sanandro tadiavy ny rano Jesosy Kristy, ampanjaka ao anatinao izy no hibaiko ny fonao, hibaiko ny fanahinao, hampijery ny zavatsoa ny masonao, dia angatao sanandro mba hanana fiadanam-po ianao, mba hanana fanantenana ianao, dia amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra, fa kaiky ny farany mitsangana mihazava, fa tonga ny fahazavantsika rehetra. Dia zay ny teny fosa tsotra ny ventoketo voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, sotra betsaka ranabavy. Tena alleluia, soran'Andriamanitra ny toriteny izay nentiny anavavitsika, nampahery antsika tamin'ity androany ity. Matoky mintsika fa matoky mino zahay fa mba nampahery anao ihany koa izany tenin'Andriamanitra izany. Alleluia. Mankasitraka andranabavy kotre tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay mahafinaritra, mirehatra, tena mirehatra tsara mihitsy, ary dia soran'Andriamanitra ny fahinana toriteny tahaka izany amin'izao fotoana izao. Alleluia. Dia fiadana tompony eo aminao ranabavy, dia fanatera amin'ny vady aman-janakao ho tahin'Andriamanitra ny ianao sy ny izay ataonao rehetra, ary Andriamanitra marafity ianao na dia ao anatin'ny adidy aman'andraikitra maharenym-pianakaviana aza, dia mbola tsy adininao ny anjaranao tamin'ny toriteny teto tamin'ity androantika, dia makasitraka makatelina voninahitra ao an'Andriamanitra ihany. Ary za koa misaotra anareo misaotra azy, mankasitraka azy ao anatin'izany zany, satria ao anatin'izany toriteny zany, satria dia tena vitany ny anjarany ary nampahery antsika rehetrarehetra izy tamin'ity androany ity. Mankasitraka ary mankasitraka anareo ihany koa izay misaotra azy satria reny fisaorana ataonareo ireny averiko ihany, tsy apreharehana azy akory, fa anosika azy indray mbola androsa bebe kokoa. Dia samia
tahin'andriamanitra misaotra anareo rehetrarehetra amin'ny firaritsoa amin'ny izay ataonareo a amin'ny anabavitsika za minamo ny tena fiantso azy iny a fa anaram-badiny a ilay a côterea fa za minany tena fiantotsika azy efa te hiantso azy hoe za minapa mba zay ny anarana mahafinaritra azy iny a halleloia ndao ary a hitra amy ten'andriamanitra tsika Bekirolande mbola sy narabaiko teo a de tsiry amboaramely efa narabaiko a de ndao ary hitra amy ten'andriamanitra tsika za androany resaka aminao manokana momba ny atao hoe momba ny samby fiara izy tokoa moa araka ny tenena bavy teo hoe izy moa zany ny olona tsy mahafantatra zany hoe samby fiara nao a ohatry ny vitsy any a ohatry ny tsy de mahita hoe izy ny olona tsy mahafantatra momba an'izany hoe samby fiara izy sady sambo izy a no fiara misosa samby fiara misy tafo zay ao anatiny afaka tsy lena zay ao anatiny mahazo aina tsara halleloia izay nasian'andriamanitra natao zao ny ten'andriamanitra vakitsika zake jere vakitsika mihitsy no momba ny atao hoe samby fiara io de no etoka ampahirizanao satria efa volazany anabavitsika eto daholo ny zara zay tokony ho lazaina de za hifantoka kokoa amy resaka samby fiara androany andininy Genesis toko fahenina de ny fasivy ary zao ny tantara Noa de lahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona mpiarabelona taminy eny niara-nandeha tamin'andriamanitra Noa halleloia miara-nandeha io ndray miara-mandeha amin'andriamanitra miara-mandeha amin'andriamanitra zany a de tena miara-mandeha mihitsiny akavia izy de akavia ianao akavanana izy de akavananao mijanona izy de mijanona ianao mandroso izy a de mandroso ianao halleloia sady asiko mijery sarisary any a isika rehetrarehetra de Noa de niara-nandeha tamin'andriamanitra tahaka ny Enoka ihany koa halleloia ny miara-mandeha de tena miara-mandeha zany hoe zany miara-mandeha zany de fanapahan-kevitr'olona anankiroa iraisana safidy tsara hoe ahoana ny fomba irahantsika ity ho tafaray va andro raha tsy efa mifanaiko ny tenin'andriamanitra ka Noa de nifanaiky tamin'andriamanitra ary nohanina tsangan'andriamanitra misy asa sangezabe tian'andriamanitra ho atao eto ary tsy nitadorokafy izy fa Noa no nitoroana ho an'izany de nianavitra ny olona ny anao ny samby fiara izay hitondra ny olona any amin'ny famonjena ry havana malala andoke raha maky ten'andriamanitra tsika de zao ny tenany ten'andriamanitra Noa de lehilahy marina sady tsy nisy tsiny tamin'ny mpiarabelona aminy marina de tsy nisy tsiny andriamanitra zany teto mifidy olona de tahaka ny fidanan'andriamanitra Maria any izay itoeran' Jesosy de vehivavy tsy nisy tsiny vehivavy madio de eto andriamanitra tsy mbola hoe ny fidy olona zay ho any an-danitra andriamanitra eto mazava zay tsy mbola nifidy olona de ho any amin'ny hiditra agnaty samby fiara mbola tsy am'zany fa mbola ny samby fiara mihitsy aloha ny atao halleloia ka rehefa anao an'io andriamanitra de nifidy olona fidy lehilahy anankiray lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo am-piarabelona satria metrahana diny a ngezabe ary vazanten'andriamanitra fa simba ny tany teo anatren'andriamanitra sady eny-doza de hitan'andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy fa ny nofo rehetra efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany hitan'andriamanitra ny tena tsy mety tsony ty de hoe andriamanitra andininy fa terabe folo ny faran'ny nofo rehetra de mby eto anatrehako satria efa eny-doza ny tany no ny amin'ny olona ko indro a efa ndringana ny ambonin'ny tany a programan'andriamanitra teto a de ny andringana ny olona rehetrarehetra saingy andriamanitra ry havana malala manana programany andringana
fa alohan'izay manana programa andriamanitra ny alanenina ary fomba an'andriamanitra mialanenina ary andriamanitra isaky ny anao zavatra amin'ny olona de mialanenina foana ika tsika ny asiko sary any aloha sady amaky ten'andriamanitra lavalava isika de hoe andriamanitra tamin'noa ny farany nofo rehetra de efa mbe eto anatrehako sady efa endoza ny tany no ny amin'ny olona ko indro efa andringana any ambonin'ny tany ah programa an'andriamanitra eto zany de ny andringana ane tena mandringana tena mamono mahavarina nefa riavana malala fa mbola tsy nandringana aloha andriamanitra mbola tsy nandringana izy fa nandingany fa 5 de 7 amin'ny Genesis 1 teo ko manaova samy fiara hoanao amin'ny hazo kofera alleluia ary asinao efitrefitra ny samy fiara alleluia asinao efitrefitra ny samy fiara asoizy tsy netika ny sarytsika asinao efitrefitra ny samy fiara nisy programa zany a de misy plan mihitsy koa no men'andriamanitra namboaran'ilay samy fiara ary plan tena mipetrapetraka amin'ny hazo kofera zany hoe hazo kipreso izy ny fomba fiteny izay hazo mahavariny fa tsy tena nisan'ny hazo lafo a teo amin'ny tany tam'izany andro zany zany hazo kofera na ny hazo kipreso zany de zao mitady tsy natao tamin'ny hazohazo fotsiny a fa hazo kofera zao revana malala andriamanitra rehefa manome atsika zavatra tokony atao a de mazava ny tian'andriamanitra tenena manome atsika zavatra mazava andriamanitra ho ataotsika tsy hoe teniteny fotsiny andriamanitra na miteniteny foana fa ny zavatra tenen'andriamanitra seny ataotsika de misy dikany avokoa tena misy dikany avokoa de nandeha ravana malala vita ny fitaterana ny hazo a de rehefa mamoatra ny eo de asinao efitrefitra ny samy fiara asina efitrefitra satria isy olona sy biby maro programa an'andriamanitra hiditra atao am'ty samy fiara ity ary rehefa tian'andriamanitra hiditra ato ny olona de nanoman'andriamanitra toerana ho an'ny olona asivo efitrefitra tsy hoe efitra fa efitrefitra ny dika zany a efitra maro atao misy efitrefitra ao anatin'ny samy fiara programa an'andriamanitra am'izany ohatra mety ny efitra sasany asinan'ny vehivavy ny efitra sasany asinan'ny lehilahy ny efitra sasany asinan'ny beantitra ny efitra sasany asinan'ny tanora fa ny zavatra azo antoka de zao nanamboatra zavatra andriamanitra afahana mandray a olona petsaka andriamanitra tsy hoe nanao samy fiara omby olona valo satria tsy raha fantaritsika fa rehefa any amin'ny 5 any a de niteny andriamanitra midira ao amy samy fiara ianao mba amin'ny ankonanao rehetra satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako am'izao olona miarabelona aminao zao zao riavana malala tany am-panomboana andriamanitra tsy samby fiara fa raha momba in'izy ireo fotsiny zany hoe no ahavalo mianaka ny sambo natao teo sady vetivety kely ny vita no tsy nilane tsotsoana olona satria aiza re zany hoe zavatra efa nitobilinao hoe 7 place de iantso olona 5 nao andeha amin'indry ao lafa tsy maintsy anankifity any de zao ny zavatra nytrany nasian'andriamanitra nanao a any amy fiainana am'le 5 de asinao efitrefitra ny samy fiaraka ho petahanao dity anatiny sy eo ivelany andoke tsy resika vetivety zay teny zay asinao efitrefitra ny samy fiaraka de ho petahanao dity ao anatiny sy eo ivelany fa maninona
tra mahavarina asiana dity anatin'ny sivelana lôzika ainy aloha izy amin'ny voalohany satria zao tian'Andriamanitra ho mafy zany zavatra zany tsy ho tantera-drano de nasiana dity manontolo ny ivelany zany samby fiara zany fa mahavarina asiana dity koa tao anatiny lakôly zany inona ary ny antony ny antony de tsotra ry havana malala Andriamanitra tia manao zavatra tanteraka ary ity dity tia de raha ny atao inivelana de manakana ny rano tsy hiditra de asiana dity fa ny dity ao anatiny indray de iarovana zavatra efa ao anatiny tsy voaka halleloia zany hoe ty samby fiara ty ry havana malala de zavatra tena vita karakara ary vitan'Andriamanitra tena hoe hatramin'ny atsipiriany ny any ivelany ny loza tsy afaka hiditra satria misy dity avy any ivelany fa le dity avy ao anatiny indray de ny zavatra efa anao avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana ny fitahina ny fahasalamana sy ny sisa de tsy tiany ihany koa hivoaka ka tiany asiana dity ihany koa any anatin'ny sivela zany misy dity avokoa zany hoe zay efa nananao de tany mafy mba tsy isaka ny satroboninahitra ao fa raha ohatra misy indray ny tsy hainao de aza mbola kivy mianatra ry havana malala fa ny fiainana de fianarana ary makany an-danitra ry havana malala de tena ilana fianarana de zao nasiana dity am'izay rehefa vita ny dity de zao ny tenin'Andriamanitra meko anao ndray ny refiny ozy izy halleloia de ny refiny ety ry havana malala de lavalava ihany zany samy fiara zany ary akio 300 sy ny lavany samy fiara ary akio 30 ny avony ary asianao idirana mazava ny samy fiara ary amin'ny akio ray no avitanao azy atreo ambony ary asianao varavarana ny rindriny samy fiara atao efitrefitra 3 mifanongo izy programe zany ry havana ary tena mila mandray noty mihitsy ny anao am'zany mila mandray noty mihitsy ianao am'zany zavatra zany satria misy dikany avokoa ny zavatra zay tian'Andriamanitra Andriamanitra tsy Andriamanitra mpilavanina ka hampianatra atsika zavatra mame atsika zavatra tsy tanteraka ry havana malala vita ny lakôly vita ny dity de men'Andriamanitra indray ny refiny ny refiny de zao alleloia ny refiny de akio 300 no lavany samy fiara ary akio 50 ny sakany ngeza zany ary akio 30 ny avony ary asianao idirany mazava ny samy fiara ary eo amin'ny akio ray no avitanao varavarana ny rindriny samy fiara ataonao efitra 3 mifanongo izy misy programa tena ataon'Andriamanitra ao anatin'izany ny zavatra ataon'ny olona ny zavatra nataon'ny Noa tsy niadevitra izy na de efa mahay mandrafitra Noa tsy niadevitra izy efa maninona ny akio 30 tsy raha hoe akio 70 na tsy raha hoe akio 10 tsy akio radio zany akio refy de nasian'Andriamanitra anao andreo izy natao ara-dalàna ny refy ngeza izy zany ngeza zany hoe ny programan'Andriamanitra zany mino mihitsy ry havana malala fa ny angedan'io samy fiara io de afaka omby ny olona rehetrrehetra zay naheno anoany antsoantso ny fanjakan'ny lanitra ry havana de ngeza ary fanjakan'ny lanitra de mitadasika ary volaza ten'Andriamanitra fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe ao an-tranony ray misy fitoerana maro izy Jesosy de mampatsiary havana malala hoe ao an-danitra ao de malalaka ao omby omby anao omby an'izao tontolo izao ny lanitra ry havana malala fa nataon'Andriamanitra ngeza nataon'Andriamanitra lehibe izay tsy tokony izy tsy misy mihitsy am'izany fotoana zany tahotra hoe sao de tsy ampy ho antsika rehetrarehetra ty
fa nataon'andriamanitra lava tsara avo tsara tsisy atahorana vonina ny samby fiara ary asianao idirany mazava ny samby fiara ao anatin'le samby fiara io koa ry havana malala de zao akio radio akio radio de zao ao anatin'io samby fiara io koa rehefa miditra ao ka izy tsy na misy tafo ohatry hoe fiara fa sambo misy tafo tsy de capotable zany fa tena sarona tam'y tafo satria mantsy ao aoriana kely ao isy orana azadino isy orambe mivantravatra ao aoriana kely ao de tsy maintsy misy tafo aradrano nefa possible maizinao fa zao ny tenenin'andriamanitra asianao idirany mazava ny samby fiara halleloia ary amin'ny akiray no avitanao azy atreo ambony ary asianao varavarana efitra telo mifanongoa izy tsy programan'andriamanitra ny tsy sinny mazava ao anatin'ny samby fiara tenenony asio oka izy mazava ry havana malala ny toerana hitondran'andriamanitra anao na de toerana hitsoahana azy de tsy averan'andriamanitra ao maizina akory halleloia de asio hidirany mazava de asio varavarana halleloia mba hidiran'ny olona rehetrarehetra zao nefa ry havana malala ny zavatra mampalahelo tam'le izy de zao n'andriamanitra efa nampitandrina nanomiko amin'ny andiny fa 17 hoe za nge tena andringany za nge tena ole voniko ty tany ty fa zao tsy nataitra ny olona zany ino ary havana malala ino de teteny aminao fa tsy nitsahatra ny teny tsy nitsahatra ny toroteny tsy nitsahatra ny teny tamin'ny olona ny tenin'andriamanitra hoe ahatonga safodrano andriamanitra de matsy ny teny any amin'ny 17 ary indro zay fa ahatonga safodrano anao le losa nge ravana ampitandremin'andriamanitra le losa nge ravana tenen'andriamanitra hoe isa tena tsy afenin'andriamanitra ary andriamanitra rehefa anao zavatra de mampilaza aloha de tena ny tenen'andriamanitra mihitsy nge tetoriavako malalako fa isy safodrano ary za mino fa noa de tsy nitsahatra ny teny iny nandritra ny 100 taona nge nanaovanana samby fiara 100 taona tsy nataon'andriamanitra raha tian'andriamanitra vita herinandro vita meny hery inoary nomeny anjely nanampy azy teo vita zany na herinandro ary vita raha tian'andriamanitra zany fa nataon'andriamanitra 100 taona mba maninona mba hahafahano amin'ny teny mandritra ny 100 taona aloha teny amin'ny olona hoe hoavy ny safodrano saingy zao ry havana malala sady sotrano kely aloha tsika vetivety fotsiny halleloia sotrano kely tsika vetivety mialatsiny mialatsiny kely fa otra somary nangetaeta kely ny ten'andriamanitra hoe za tonga loza atonga safodrano 100 taona nasian'andriamanitra ny teny an'izany inoa hoe za atonga loza hoavy ny safodrano fa andriamanitra nefa de niteny na de niteny loza ary andriamanitra na de namoaka vava ary andriamanitra fa nisy loza de andriamanitra mbola niteny nefa kosa oriko ny fanekeko aminao ary hitra anatin'ny samby fiara ianao sy ny vadinao manjanakao mba mivinatinao misy miaraka aminao fa zava-manina rehetra de nofo rehetra de hitondrano roa avy sasy tsy idiratsika iny fa ny zavatra tiana fantatra zao ao anatin'andriamanitra le miteny hoe andringana de mbola misy fanekena ihany koa ataon'andriamanitra zao revana malala ianao hoe mahita olona hoe mamboly voninkazo ohatra de le voninkazo tsara be tena mamelana be no tapahany arignany any amin'ny fanaripako tsia ze lozitra ze maina amin'ny voninkazo io no esoratra andriamanitra zany ravana rehefa niteny fa andringana ny olona de tsy adin'andriamanitra nefa no miteny fa mbola norona noa izy ny anto de zao andriamanitra mila ny olona miova andriamanitra mila ny olona hiala amy ratsy fanaony tsy mitonga de andringana aloha ny tanjon'andriamanitra fa mbola ny miteny amin'ny olona zany efa norona ny fanekena hoany noa
iza moa noa no ale marina ary azo atao ve ny marina tahaka no asa tsy azo atao azo ny olona teo atao fa ny olona ny tsy nisy safidy an'izay alleloia ny olona ny tsy nisy safidy an'izay fanan'olona faneken'andriamanitra na de ao aza ny fandriganana andriamanitra norona fanekena ho an'ny olona zay mbola tsara saingina pireny moa fa tsy nahita fa tsy noalo izy hatreto andiny ny fafito andininy fa Genesis toko fafito andiny voalohany ary hoy Jehova taminy Noa vita zany ny zavatra vita ny zavatra rehetra teo ny fampitandremana nataony Noa isan'andro nandritra ny 100 taona tozy oriavana malala velamo ratsy fanao tahaka nataony Jaona Mpanabatisa mibebay anareo fa akaiky ny tsy fanjakany lanitra tam'izany fa akaiky ny loza akaiky ny rano be akaiky ny fanampotehana zao riavana malala vita ny 100 taona africaine azon'andriamanitra natao 15 azon'andriamanitra natao na herinandro zao tsisy zava-makagazety tsy hainy io andriamanitra triko aminao io fa nataony fananina mihitsy zao ny fananina nataony nataony 100 taona vita ary 100 taona ny nafahana ny torono 100 taona ny nafahana ny eritreritra ny hoe sao de mba marina ihany ny zavatra tenenino hoe sao de mba hisy marina zany iran'izany 100 taona hoy ny ten'andriamanitra hoe andiny faharoa am'le Genesis toko fahaenina de nataony Noa zany araka zay rehetra nandian'andriamanitra ho ataony ny zavatra rehetra zay nasian'andriamanitra natao toeravana na inona na ny refiny na ny lakôly nampiasaina na ny fametahana ny lakôly na ninona na fanasiana varavarakely farambarapely ninona de voalaza ten'andriamanitra fa nataony Noa araka zay nasian'andriamanitra nandidina azy be de be zavatra nandidin'andriamanitra atsika fa apahany am'ireny ry havana amin'ny mampaleloa no ataotsika apahany hoy ten'andriamanitra ary zay rehetra nandidiny Andriamanitra azy no nataony ao ry havana malala za tena teteny aminao androany tena teteny amintsika rehetrarehetra androany ho avy ny fotoana hiteny Andriamanitra hoe midira am'izay vita ampy 100 taona nitorianao teny ry Noa midira ao anatin'ny samby fiara ianao mba amin'ny ankohonanao rehetra satria no nitako fa marina eto am'izao mpiarabelona zao nasian'andriamanitra niditra ao tanaty samby fiara am'izay ry havana malala ho avy ny dirambe misy toerana nasian'andriamanitra hidirantsika de ao anaty samby fiara ao anatin'ny samby fiara io ry havana malala tsy atahorana ny loza nefa miditra anao de tsy atahorana ny loza satria misy mpitondra mahay samby fiara ary vorazan'ny ten'andriamanitra ny am'dininy fahaenina fa ary efa 100 taona no raha tonga tambonin'ny rano ny zavatra tanao 100 taona izy vao tonga le fa zao izy efa niditra miditra izy miditra anaty samby fiara za te teny aminao androany ao amin'ny de volazan'ny ten'andriamanitra ary izay niditra tao tsy ny vakiko ka fa zao andininy fahaenina amby folo enonao tsara teteny ty ao amin'ny Genesis toko fafito andininy fahaenina amby folo de zao volazan'ny ten'andriamanitra rehefa niditra tao Noa vao hipiditra daholo zay nandidin'andriamanitra azy averiko zay rehetra nandidin'andriamanitra azy de nataony Noa tsy nisy ny pika nateray azy tsy nisy nampitombony koa fa zay nangatan'andriamanitra taminy de nataony Noa ry havana malala vita ny zavatra rehetra amin'ny fotoana tsy nampoziny Noa ka Noa nefa amin'io mbola nialaneniny mbola miteny amin'ny olona o rehetra midirina midira mafinaritra be ato midira ato anaty samby fiara ny olona tsy niditra tamin'ny fotoana tsy nampoziny Noa tamin'ny fotoana tsy nampoziny de hoy ten'andriamanitra ary zay niditra tao de lasy vavy tamin'ny ary avy tamin'ny nofo rehetra araka izay nandidin'andriamanitra Noa andi tapany farany am'ilay Genesis toko fahafito andiny fahaenina amby folo izay mampatahotra atsika de zao ary narindriny Jehova tao izy
nanina narindriny Jehova. Narindriny Jehova zany de Jehova nanidy azy. Ny varavara samy fiara ny avana malala Andriamanitra nanidy azy ary midy secret io. Ary rehefa io midy secret midy mafy be ny zavatra ray eo amin'ny fiainatsika de tadidio raha olona mivavaka ianao fa Jehova nandrindrina an'iny. Fa de tonga de narindrina tamin'ny fotoana tsy nampozina midin'Andriamanitra am'izay. No mety mbola miantso ry havana malala bibeba de midina. Narindriny Jehova am'izay ny trano. Rehefa narindriny Jehova ny varavarana samy fiara de tsy nivoahin'i Jehova tsony. Io zany tsy misy nahita an'le izy nidy ianao vao niazakazaka nandondony fa efa midy io de midy. Ary rehefa tao anatiny ianao ka nandeha nivoaka kely jerijery zavatra kely rehefa midy io de midy. Ry Jehova no nanidy io. Alleluia. Narindriny Jehova tao am'izay izy. Ny zavatra nitranga zany de zao vita ny adiny Noa tetỳ tany. Vita. Ao anaty samy fiara vita amin'ny hazo kôfera misy dity anatin'ny sivelany no misy azy. Narindrin'Andriamanitra. Rehefa narindrin'Andriamanitra de nahavariana. Fa rehefa narindrin'Andriamanitra ny varavarana azo antoka teo vao nisy olona be deaibe nandondona tao. Ary be deaibe ny olona miandro fotoana farany izay vao maka ny anjarany zay tokony alainy. Fa zany tenao fa diso hevitra ianao. Diso hevitra ianao. Tsisy niditra fa narindrin'Andriamanitra eo am'izay ny olona vao mandondona. Ry Noa voay za nge teo akaiky teo fa ny olana tsy any amin'ny Noa tsony ny lakile. Ary zany ny zavatra mampatahotra antsika ny amin'ny fandehanantsika any an-danitra. Ny am'izao fiafarano zao ry havana malala. Tadidio ry havana malala fa tsy pastera, tsy mpanompon'Andriamanitra no anana ny lakile idiranao amin'ny samy fiara ao amin'le toerana irovan'Andriamanitra anona de amin'ny anandro azy. Tsy ry havana malala, tsy any amin'ny Noa reny. Fa Andriamanitra nanidy azy. Rehefa Andriamanitra nanidy azy de tsy hainy Noa mamoana. Ary eo ny tena zavatra mampatahotra. Satria amin'ny fotoana raha tonga ny fotoana midy amin'ny fotoana tsy ampozina ho any. Tamin'ny fotoana tsy ampozina io ry havana malala. Ny matrake tsy teny am'izao hiteny aminao am'ty fotoana ty fa tamin'ny fotoana tsy nampozina. Tsy nampozina Noa. Fantatr'Andriamanitra hoe nitoy nidy varavarana ry anany ry. Tsy hoe nisy matoto fa iny ny Andriamanitra. Nandondona ny olona Noa voay zay fa tapa-kevitra ihany. Nieritreritra lalana andiny tena fa tapa-kevitra ihany. Tsia tara loatra. Midin'Andriamanitra ary tao ny ananydin'Andriamanitra azy. Avo be ny olana miboboky any rano avany ambany vetivety kely de nitsingeva nisy samy fiarangeza be. Nefa tany amin'ny atendrombohitra avo nanaovana an'izy. De vita zay. Ianao ry havana malala za teny aminao. Mbola anatin'ny 100 taona tsika zao. Mbola misy mpanompon'Andriamanitra na izana mpanompon'Andriamanitra hafa ny ananany mbola mitatatata tena miteny foana isan'andro. Ry havana malala. Fa mbola anatin'ny 100 taona tsika zao mbola fitoriana aminareo andao hiditra anaty samy fiara. Andao hiditra anaty samy fiara. Fa zao mbola tsy misy taitra alohan'ny olona. Mbola tsy misy taitra alohan'ny olona. Fa tamin'ny fotoana tsy nampozina narindrin'Andriamanitra. Tavela tany ivelany, zay rehetra tavela tany. De vazan'ny ten'Andriamanitra, 120 fa maty avokoa ny nofo rehetra zay nihetsiketsika tambonin'ny tany. De ny vorona sy ny biby fiompy sy ny biby dia sy ny biby rehetra zay mandadina mikisaka amin'ny tany ary ny olona rehetra. Maty daholo ny olona tena tamin'ny tendrombohitra avo indrindra takony ny rano tamin'izany. Maty an-drano ny olona. Maty ny olona. Ry havana malala. Rehefa n'Andriamanitra ny rano andiny 720 amin'ny Genesis 7 dia nahery indrindra tambonin'ny tany ny rano 500 andro mbola nahery foana. Iza ny olona ho velona amin'izany? Tsy nisy velona na dia iray azy. Raha teny aminao ry havana malala. Izao iainantsika izao dia mbola anatin'ny 100 taona ny Noa. Nanaovan'i Noa ny samy fiara. Ary be deaibe ny samy fiara. Anisany ty fandarana hitanao ty. Izay mitondra anao hiditra ao amin'ilay samy fiara dia Jesosy Kristy zany.
fa raha tafiditra ao am' jesosy ny olona anankiray ry havana malala de tsisy atahorana no aviny zany olona zany voaka ataony am'izay ny anjely hiasa hitovy manodidina zay matahotra azy manao ny fandrenesanao ny antsoantso am'izao fotoana zao betsaka ingely avana ny olona miantsoantso e ary betsaka koa ny pastera iantsoantsona fa mifantaina mipetraka de zao ireo antsoantso izay nataony hoany andritran'ny 100 taona voarain'ny olona vereny tsy ny orakoraka sy ny aleloa ny zava-dehibe fa raha voarain'ny olona ny antsoantsony hoa de niditra ato anaty samy fiara izay tsy atahorana ho any angezany fa ombony olona rehetrarehetra zay vonina saingy indrisy tsy nisy vonina na de ray ary alohan'ny olona mariazy alohan'ny olona fety alohan'ny olona zavatra ohatr'izany fa tsisy ny raharazy eo an'Andriamanitra na de teny aminao andro any ianao tokony atsapan'izany ianao tokony hanao an'izany ianao ataovy ry havana ny antsoantso zao no anisany ty fandaratsika ty tsy eto ihany tsy eto rery betsaka zao ny noa miantsoantso mbola misokatra ny samy fiara mbola mitanatana ny varabara nangezy anao na kely na lava ianao na tafiditra ianao na zaka iosy kely ianao na isôly lava be tafiditra ianao rehefa te hiditra fa ny olana de zao tsy nisy ny eniny olona isika zao amin'ny titoany ty de janvier 2018 19 21 efa telo taona sy tapany zao ny naovantsika ty fandarana ty zany hoe tsika tsy vola 100 taona fa telo taona sy tapany tsy nitsahatra ny fanamboarana samy fiara tsy nitsahatra ny fitoriana fa ho avy ny fahatezeran'Andriamanitra fa zao mbola tsy de hainao ny olona zany mbola tsy de hainao ny olona zany satria ny olona mbola manana mahita tany maina mbola mahita andro tsara mbola tsy misy rain'ny olona seritretan'ny olona zany safodrano zany fa tonga nefa ny safodrano tamin'ny fomba tsy napozina ato anatin'ny tampoka ary de tena hoe maty daholo am'izay ny olona rehetrarehetra zao havana malala mampiray aloha le olona maty ary maty tao anaty fahotana zany maty tao anatin'ny tsy firahana amin'Andriamanitra zany tena sahirana satria ry havana malala tsisy hevitra ny am'izany olona zany maty daholo am'izay ny olona fa nisy anankivaly tsy maty tao anatin'ny samy fiara ary zany tena mahafinaritra de tena eko anao any amin'ny Genesis 9:4 ngevaka izy ke de miperaka teo ambonin'ny tendrombohatra ararata ny samy fiara tamin'ny andro 7 ambin'ny folo tamin'ny volana 7 nanina hoe nipetraka teo amin'ny tendrombohatra ny ararata zany la hitanao tendrombohatra tamin'ny voaniala ary no natao teo ambony tendrombohatra ny samy fiara teo ny napetraka fa rehefa tonga ny rano de mitsingevanao azy satria difotra hatramin'ilay tendrombohatra ino ny tendrombohatra nieritretina fa avo indrindra tsia rehefa tonga ny fotoana ny olona maty daholy ny samy fiaranao any topatopateny fa samy fiara nanderaka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy naovana azy de mahavarina fa mipetraka teo ambonina tendrombohatra ararata izay anisan'ny tendrombohatra avo indrindra koa tamin'izany fotoana zany niakatra nitsahatra teo ambony tendrombohatra ararata ina zany tiako atongavana fotoana mahaorin'ny olona zao fotoana tena mahaorin'ny olona izao fa mifantanina mipetraka aminao miditra anaty samy fiara vinao sa tsy miditra fa raha miditra anaty samy fiara ianao ry havana malala tsy velona fotsiny ny programan'Andriamanitra aminao fa ianao tena hisandratra mihitsy hisandratra hijanona eny ambony ny tendrombohatra farany ambony de ny tendrombohatra ararata ny samy fiaranao fanapakevitra ny ilaina aminao fanapakevitra ny ilaina amintsika ry havana malala mbola misy mandalo eo anoloaninao ny samy fiara raha maresy anao de samy fiara kiadio ty de andao ioronetontsika andaotsika enao mpan'Andriamanitra raha tsy maresy lahatra anao tsy misy tsiny fa mbola betsaka ny samy fiara hitanao eny anivon'ny Facebook sy eny anivon'ny serasera rehetrarehetra eny fa zany tena anao nefa androany andaotsika ry havana hiditra mbola misokatra zao varavaran'ny samy fiara mbola misokatra tsy misy fisavanana inino fa tonga de miditra ianao de andaotsika no mpan'Andriamanitra fa efa akaiky Jesosy ry abako malalako akaiky Jesosy ao anaty fotoana tsy apozina no misy teny anankiray miteny hoe miakara am'izay nareo miakara anaty samy fiara ary efa tafiditra vo eo ampiresaresahany to de nidy ny varavarana ary tonga ny olana tonga ny fahafatesana androany zany te teny amintsika rehetrarehetra androany alleloia
eo riavana malala riavako malalako firy taona nandrenesana tolotena zao ianao aizany toeranao amin'io enivelany sa ato anatin'ny samy fiara anivelany sa ato anatin'ny samy fiara ny toerana misy anao androany fa tsy zato taona ntsony nomenantsika mbola 3 taona mahery zao tsika ny tatatata teto ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny amin'ny elana ratsy fo rehetrarehetra fa 100 taona ny Noa ny tsika mbo 3 taona tsy fantatritsika reo vina ny rindrina tsy fantatritsika reo vina ny rindrina io varavarana io fa ny anjarantsika dia mihiditra ndo tsika hiditra alleluia Noa mampionona mihitsy ny anarany hoe dikan'izany Noa zany irindrina io varavarana io riavana ary zay tsy tafiditra eo dia tsisy varavarana hafa-tsy eo ray ihany ny varavarana teo fa fidirana hazavana sisany ho hitao alleluia ary ao anaty samy fiara anao tsy mitsapatsapa mahafinaritra angeravana anaty samy fiara tsy azoko mihitsy inona ny tsy nidirana io ato anaty samy fiara fa ao anatin'ny samy fiara misy ny zavatra rehetra aty teny aminao androany mahafinaritra nge fiainao amin'Andriamanitra midirana anaty samy fiara fa tsy mahaiza zany ianao fa mazava be eo misy fidirana hazavana ary hazavain'i Jehova mihitsy ao fa zao teny aminao androany andao tsy hiditra anaty samy fiara efa hidiny samy fiara ho avy Jesosy tsy ho ely zany tatatata teto ny olona miteny eto foana zay ny amin'ny fiainana mandrakizay so dia efa tokony fotoana zao anapahanao hevitra am'izay fa averiko efa akaiky Jesosy ary tsy ho enao anie no adinina ny amin'izany toroteny zany hoe ianao niazoazo tsy netiniditra ato anaty samy fiara ary ny tena loza ary ianao tsy miditra dia ny hafa kosa kananao ny lalàny mba tsy hiditra fa za teteny aminao androany andaontsika hiditra anaty samy fiara fa nataon'Andriamanitra mba hahavelomantsika izany voninahitra taon'Andriamanitra rery ihany mino fa voarainao zay hafatra zay atao ary hevitra isika
endriavana malala za te teny amintsika androany hoe andaotsika tena arak'izany izy zany hoe no mihitsy ke na tena endriavana isam'ny fiaro io namboary no atsika io fa tsy ho anizy akory ary ho atsika rehetrarehetra fa tsy hoanno avy-mianaka ihany andaotsika hiditra ry havana za zany tena manome tena te ameanao fanasana manokana mihitsiny andaotsika hiditra anatin'io samy fiaro io ry havana fa omby anao dia omby anao omby amin'ny fianakaviantsika rehetrarehetra ao omby antsika menakavy ao fa andaotsika tena hoany antsika ho any an-danitra andaotsika tena ho ao anatin'ilay samy fiara ry havana malala andaotsika ho anaty samy fiara satria tao ihany nge ry havana sisany afaka nahavonjy tao ihany nge ry havana sisany afaka nisy fitsarany ary tao ihany afaka tsy lena sy levon'ny lasan'ny rano be ary tadio fa raha tonga tao ary ianao mbola kado daholo ny tsy fampatesanao zany fa ny zava-dehibe ianao ny sandratra teny ararata tena isy sandratra ho any an-danitra isika ry havana andaotsika tena hoe hiditra andaotsika tena hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra andao hiditra ao amin'i Jesosy fa omby anasy ianao Jesosy ry havana Jesosy ny samy fiara toriko aminao eto androany zay tonga ao aminy nge ry havana tsy lena zay tonga ao aminy nge ry havana tsy lavo zay tonga ao aminy nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra za matoko sy mino fa ianao ry havana isika tsirairay avy reto ry havana dia olona misaina no avintsika raha misaina no avintsika isika dia andaotsika tsy isaina ny rapitso sy ny rafakapitso ihany fa andao ry havana malala tena hoe ny mandrak'izay ho mpanjinitsika andaotsika ao anatin'ny samy fiara fanamboarina ho atsika io andao io makomana amin'ny fiakarantsika andao hiaraka nompan'Andriamanitra androany misy antson'Andriamanitra tonga aminao mba hidiranao anaty samy fiara amin'izao andro efa miotakotaka efa manjombona ny andro efa manomboka mandeha nikotrokotroka madinidinika fa ho avy ny orana hiboboka ny rano avy any ambany ho vetivety dia hiakatra ny rano ary amin'izany fotoana izany ho betsaka ny olona tsy ahita le intsony hoe ezaka ao any amin'ny tendrombohitra avo indrindra fa na ny tendrombohitra avo indrindra aza takony divotry ny rano tamin'izany koraiso ry havana ilay samy fiara izay mbola misokatra ho anao amin'izao fotoana izao raiso ahafamonjenao anao hivavakantsika amin'izao fotoana izao misaotra anao Jesosy tamin'ny teny androany izay nomenao misaotra Jesosy tamin'ity fotoanan'io ity satria fantatra efa teto ianao niaraka taminay ary matoky izay Jesosy malalo fa ny tananao mahery dia hitantananay ampahery anay ombanay misy zavatra tsy voalazako ianao manala ny masoa ho tahinao ny tsirairay avy misaotra Jesosy fantatra fa misy olana indray antso teto androany ary azakazaka hiditra anatin'ny samy fiara zany olona zany tsy etsiketsika ao intsondry fa amin'ny fotoana tsy ampoizina no andrindrinan'Andriamanitra n'izany varavarana dia manasanao manokana ako andaotsika nompan'Andriamanitra andaotsika hiditra anaty samy fiara fa milanao Jesosy misaotra Jesosy tamin'ity fotoana androany ity ary perako aminao ny sabatana eram-pitso fotoam-bavaka rehetra manomboka ny commencement sy ny toroteny ankira Jehovahandriamanitra hatrany amin'ny fotoam-bavaka mampionona sy ny toriteny izay ampitondrainao zao mpanomponao zao mba ho feno fanatrehanao ny fotoana rehetra ka sitraky indrindra Jesosy malalo dia herany aja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay halleloia amen hivavakantsika amin'izao fotoana izao ry havana malala hivavakantsika ho an'ny firenena koa dia andao ampandrotsika ny avavantsika Rôly Anisa izy no hivavaka ho an'ny firenena tany tompoarana vavy Rôly tahiny tompo pastera tahiny tompo tsika rehetra mbola hiara hivavaka tsika ho amin'ny firenentsika ry Andriamanitra ray be fitiavanao Jehova eny misaotra anao zahay noho izany teny somafaly izay nohenonay teo izay tompo tsisy hilatsaka tany ane izany teny somafaly izay nitoriana taminay rehetra izany fa mba samy milatsaka ao am-ponay tsirairay avy
ka samy mitody ao amin'ilay samy fiara izay. Iny anie izahay Andriamanitra tsy ho tratra ny voahidy varavarana fa samy no tafiditra. Tompo, izany teny somafalinao izany dia mahafaly anay tokoa ary raisinay ao amin'ny fonay sy ny fanahinay. Raisy Tompo izahay na dia mpanota tsy mendrika iantso ny anaranao ary fa ianao anie tsy avy antso ny marina fa mpanota mibebaka. Ka indro izahay manantona anao sy mibebaka ary mitalao sy mandohalika eto anatrehanao ary manetry tena izahay Jesosy noho ny fitiavana anao dia ny fantatray fa ianao ilay Jesosy be indra fosy be fitiavana. Ka indro izahay manantona sy manetry tena eto anilanao. Tahaka izany Jesosy io firenena io fantatray tokotrany fa betsaka ny fahavalo ao, betsaka ny ota, betsaka ny mpilalao ody ratsy, betsaka ny mbola mijangajanga, betsaka ny mbola manao izay zavatra rehetra tsy araky ny sitraponao. Kanefa Tompo, araky ny voalaza hoe mpanota tsy mendrika izahay fa ianao tsy avy antso mibebaka, tsy avy antso ny marina fa mpanota mibebaka no hoatsoinao. Ka indro re Jesosy mibebaka aminao sy mangataka aminao izahay. Ka io firenena io fongory daholo izay rehetra tsy anao fa engany ny havanay rehetra sy izay malagasy rehetra petraka amin'ny firenena io mba hafantatra sy ino ary iondrika sy andohalika eo anatrehanao. Izany rehetra mandringana izany Jesosy eo esorinao amin'ny herinao lehibe fa mangataka izahay Jesosy mba olo-kendry sy olona manam-pitiavana ary olona manam-panetretena daholo ao amin'ny firenena io. Ka ho esorinao tanteraka izany aretina izany Jesosy tsy ho eo intsony izany aretina izany no ny herinao lehibe omeonao ny fahasambarana io Madagasikara malalana io Jesosy. Tianay loatra izy io, ianao no hiaro sy hitantana an'izy io, ny anjelinao masina ny no hiambina azy, omeonao ny fahasoavana rehetra izay malagasy rehetra ao amin'ny toerana io. Jesosy ianao hihainy vavaka ianao ary mino izahay fa izany vavaka sandratra eto izany dia tonga ny anjely masinao eo anatrehanao. Ka ingany Jesosy io mba ho voasoratry ny anjely ao anatin'ny boky ny fiainanao, ny fiainanay rehetra reto sy ny fiainan'ireo malagasy rehetra izay tonga mandohalika sy mibebaka eo anatrehanao noho ny fahotana rehetra izay efa vitany. Esory izany Jesosy noho ny fitiavanao mahery. Jesosy izay rehetra tsy voatonony ny vavako, ianao no mameno azy ary ianao no mahafantatra ny ao am-pona tsirairay avy reto. Samy tian'io Madagasikara-nay io izahay ary samy tsy tianay izany ampisy ny aretinao izany. Ka dia ianao no anaisitra an'izany, ianao no ahasambatra ny Madagasikara-nay io Jesosy noho ny fitiavanao lehibe. Aleloia, iraina ny anaranao Tompo, iraina mandrakizay, mpiandry tsara ianao Tompo. Aleloia, amen. Aleloia. Sotra nanavavoriantsika tanatin'izany vavaka matsiro dia matsiro izany voninahitra ny ao an'Andriamanitra. Tapitra ny fotoanantsika ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola sy tapitra raha mihaino ny akiradio anao www.andramokaizo.com izay ahafahanao mihaino ny njapeo akiradio. Misy toetreretsaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina dia amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina. Raha bitso fotoanantsika dia manomboka ara sy tonga Jesosy dia amin'ny sivy maraintsika dia fa hiaraka eto hiaraka amin'ny rahalahy tojo sy raha Jonatana amin'ny famotinana toloteny sy ny commencement ankira ary koa manomboka amin'ny ray ora sasany eo hiditra amin'ny fotoam-bavaka itsika samy hitahin'Andriamanitra raha pitsika dia efa mireto dia mahereza daholo mahatanjah Jesosy any ombantsika misaotranao nahatrany hatramin'ny farany dia voninahitra an'Andriamanitra ihany. Aleloia, amen.